atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity nanolatra tantara nosoratany Natiora BFT mpilalao tantara nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony nanolatra tantara no totosainy manivotra anio no andro fahatelo fa manino papa? Manafy angahy ianao tao ambony kape? Isabella, ay tonga ianao. Ie, fa manino aho papa e? Tsy fanaonao manko zao. Matsiaro reraka fotsiny reka. Asa na navy angamba fa ohatra mangorangorana tsy haiko zany ny vatako. Ka sao dia entina dokotera aloha papa ty e. Andraso antsy taxi a? Aoko zao ka. Tsy maninona ne hafa reraka fotsiny hoa e. Tena marary papa fa mody manafiny fotsiny. Efa hoe tsy maninona hoa. Mba miorano mafana ao anatin'le termosy fotsiny azafady. Fetifety azy e. Ty ary ny ranonao? Misaotra. Misaotra Isabella. Dia nanahoana ny fiainanareo tany? Taona hariva andro mihitsy? Tena tareko tokoa izay fa miala tsiny papa namelanao mangina rery tato a. Antsolana ka. Nafinahitra kosa angamba matoa natamana e. Tsotra ny eo ahiny taliana iny. Tsy dia hoe nisy natamana inona akory fa nanasa iara isakafo aminy izy dia nanoana ny antsony a. Ny ambody azy ny tena niazo nanay tany fa mba efa niezaka ny alalo ihany izay e. Fa azadinoana tokoa izany taratasana farany ianao tamin'ny antso ny fanaovanareo izany rapiso a. Voaray ny afatra e. Dia ny akoatr'izay? Ny akoatr'izay tena voko be afa-panambola no nanasako. Tianako. Mba mirana endrika ery ilay zanako tato ato. Mino kosa fa mba hampihiratra ny fanantenany indray ny fifaneraserany amin'ny Monsieur Kevin. Efa liana anaraka ny toy ny fionany iray asany. Andeho any amin'ny efitranko raha tsisy ilan'ny papa atsony a. Draso, reto ny sakafo ny papa hariva. Fa tena tsy maninona tokoa ve ho a papa e? Andao fa tsy maninona izany aho a. Tsara mandra ny zanako dia manifisa mamy. Dia misaotra ny reto zavatra be da be nentinao reto e. Mba tsy sahirana mandro tsony sika. Mazotoa ary papa e. Ao orikandrina mamy dia bonne nuit koa ianao. Fa tsy Isabella ve ry tazako mandeha rery sy milalao tanana eraky ny lalany. Tena izy mihitsy io. Mampalahelo ahy mihitsy ty sipo ty fa tsy vitan'izay mambabo aho fotsiny. Andraso atsona. Ouais, fatao Kevin. Mandrosa ato anaty fiara. Oaka izao fa misaotra. Ao ria inona indray ary ty misalasala ty. Ao midira fa miteraka fitohanana eto aniny fiarako e. Eny ary. Manahoana Isabella? Tsara fa misaotra.
Ianao manao ahoana? Sava tsara ka andeha asa mihitsy io fa nahitanao dia nanova programa kely. Anova programa ahoana koa e? Anao atsirambina ny asa ve zany? Isabelle, azo atao angamony mampiresaka mpamily. Samy mpamily afaka mampiresaka mpandeha. Nilinany aminao sy momba anao rehetra kia Isabelle. Tena tsy aro tsony fa aleo teneniko aminazy eto. Isabelle moa e. Mazoto manonona ny anarako loatra ianao. Ie, satria lasa tianao a Isabelle. Misy olona miampita iny. Tena saika ratsy iny. Aleo ivoaka zafady fa soa apity dosa ny fisiko ato. Aiza kosa e. Désolé fa fomba njavatra reny. Le olona koa moa miampita dia amin'ny toerana tsy tokony ampitana akory. Aleo hiala fa sady efa tonga konge ahy e. Eny ary. Rovina mba afaka miona sy miara misakafo indray tsika Isabelle. Miakina fahafahako. Veloha Monsieur Talea. Mandra-piona. Monsieur Taleona. Mba reny ary vezo le resaka nataoko teo. Za nefa efa tena sakarabe mihitsy vao nahalaza azy taminy. Tsy maintsy ataoko ak Isabelle izay fomba resy lahatra anao amiko a. Ning na endrika isehony zany sy ahafahana manatanteraka an'izany. Viva 98.8. Fa inona indray teo mampanjetiko anjanako mijery ny zavatra iny e. Hoe fatao sary. Nitsingerina androany indray le fotoana nangita indrindra tamin'ny fiainako ry papa. Isabelle, fa maninona ary ndry miezaka mamony alahelo efa navaliny taona lasa tany. Efa mba faly ery afa niova tanteraka ianao tato ato nefa ranomarina dia tsy hisy olona akosokafo siny teo amiko izany ry papa. fa tokony mba hanao efory kosa ianao na izany azy e. Ny tsy vitan'ny hafa aza tokony ho vitanao satria ianao mitondra ny fonao. Izay ny tena olako. Ny ahy mbola mifoka aloha no mitondra azy ao. Andriamanitra, dia iverinao anatin'ny famoizam-pondra ive ty vavitokako ty. Tsaroko tamin'izany ny sangy ny fanaovanay farany. Nioroka mamina tolony ahy. Ny finina feny fihetsem-pona andrakotra ny tontolonay. Aok'izay ry Isabelle. Tena miankavy anao a. Aleo hivalilany izany fampanjeny no avy. Mba matsiaro kosa angehazy papa e. Sa tsy mahazo matsiaro azy koa. Antsy izany kosa e. Mahazo matsiaro ianao. Saingo diso milona be ao anatin'ny alahelo izany ka mosahirana ane raha ohatra ka tratran'ny areti-po ianao sanatriany vavy e. Sava ao anaty sakosy koa fa misy glasy netiko anao. Zany. Merci papa. Zany mihitsy zao mety be amiko. Ary fa maninona hono ianao tsy nandray telefonina hoy sisy tale? Aza serana an'izany mihitsy aloha andro any ka tsy tiako engeleny izao fahatsiarovana mangity amiko izao. Azafady ary. Mandeha ny papa manao dosy fa hikarakara ny sakafoko eo ambony latabatra dia hisakafotsika manaka falina ny andro. Marina tokoa izany. Efa misy rano mafana ao? Efa ao amin'ny dosy ao. Efa nataoko sarasarina izao fa hasana efa mangatsiaka izay. Babenao ara tratraka eo ianao androany a. Tsy sanaiko tratranao izany eo e. Io ara fa tratraka ianao.
ao amin'izay babenao amin'izay enao mahery mandehibeko saingy miala tsiny ndray tompoko fa tsy mahazaka anao babena zany izay indray le tompoko finikefina fiaoriana koa manao nisaka rehetra tokoa izy ampifaliana ka nahafatratra mitondra mitsangatsangana ty amoron-dranomasina mihitsy azy tsapako fa ty izy ary za tsy haiko na tiana tsy fa hatrito aloha dia tsy tiako amin'izany mpifankatizany fifandraisanay. Isabelle efa mba tsapanao ve fa diso tianao loatra? Efa fantatro ka. Ary ianao ka? Tsy haiko. Ny fantatro dia mety amiko raha ohatra n'izao ianantsika izao fifandraisana. Tsy avela oatra, tsy avela ena. Tena diso tiana loatra kosa ianao raha izany ka. Dia avelanao hitsary sy amin'izay sombony fonao foana ve? Kevin ahoana? Mahaiza mifaly amin'ny anio aloha. Izay no azoko avaly anao. Mizara fifalianao ahy ianao, tsapako izany. Dia mba manao ny ezaka rehetra mpifaly anao koa. Ty ary ve ty tovavy ty sa ahoana? Mamela amiana izy. Ny molony roa nefa tsy mety mivaky amiko mihitsy tena ao ampony. Sa ve ty fa mamela fila? Maneno angeny telefonanao izany Kevin Izay ilay fiangola amin'izay mihitsy mainka mahababo ahy. Ohay tokoa, papa ty miantso ty. Ary toa tsondrasina fantapahana indray? Izy indray kosa ve ny andany fahana iantso ahy? Alefa zany iantso anazy. Papa mahazatra be azy mihitsy zany tena mifankahazo be mihitsy izy mianaka. Allô papa? Fa monsieur Tallé? Tsy tianao angany atsokanao hoe papa? Tsy zany fa somary voabe tamin'ny sofotry monsieur Tallé. Dia efa mila mizatra zany ny sofinao manomboka izaoko. Dia mizara koa ny molotro miantso hoe Kevin amin'izay. Fa ina aloha vaovao papa? Miala tsiny fa nitapahako ianao teo fa mahamenatra kosa raha ianao indray no andany fahana iantso ahy. Tsy dia misy vaovao koa fa manaona ilay zanako amin'ny monsieur Kevin mantsy. Tamana be mihitsy izy aty. Ividy tany aty mihitsy izay angamba dia anorom-ponenana aty. Tena misaotra sy efa ratsy tsy nahavita nampisokatra ny fifaliana ny zanako indray. Efa ao akaiky ao anga izy nitotra ny tsy mandray telefonina ako mihitsy. Matory ery amin'ny tora-pasikery izy. Ahoana tsara ho izy? Ao fa asaiko miantso amin'ny papa izy rehefa avy eo milamina tsara ve aloha noorinasantsika ao iarivo ao Milamina be tsisy ahina ka. Faharoviana zany no hitodidody. Rehefa afa-po Isabelle. Zay aloha fa rehefa avy eo atsoka ianao dia miresaka nareo. Eny ary se asay miantso ahy mihitsy izy fa malahelo azy tena tsy zatra ilozaniny adala kelikely mihitsy azy izay zany fa misy vahiny tonga koa reto veloma papa? Maninona koa izao raha tsy mandainga? Ka sarotra be kosa ny teny amin'ny papa hoe ty fihiniko ty le zanany vavy. Maty fa mandainga mahatsiravina. Tsy rariny kosa zany tsongondry izany alefa koa eny an-dranomasiny ndrita kalon'izany zapa tena ohatran'izao re za Kevin ka rehefa mifona fa aza alefa ny an-dranomasina izany ahy orika mamindray mandeha ary ny takalon'izay ndao aloha samy hamonjy nitokatranotsika fa tsy mila miantso amin'ny papa hony anindry aleo rehefa ny an-trano fa ndao aloha dia amp'izay nen'io aloha fa rapiso indray toizana ny fialam-bola otra mbola misy ny fotoana. Nahoana moa tsy izay fotoana ka na hiteny azy indreo hijanona ty mandritra ny ray volantsika tsy maninona mihitsy fa vao maika tiako be. Koa raha tsy adiny tanondrasantsika ko mahasosotra kely tsy ao ara fa tantanako ianao dia ndoantsika monjy fodina amin'izay. Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosoratany Natiora PFT novelominy nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny sofaniry ary fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara teknika Bak Sarano Arvony
nanolatra tantara no totosainy manikotra renesinao rahampitsony toiny